Ny tsy ambaratelo ny fahombiazana. Izany no fintona iarahantsika manana amin'ity andro anty anasako anao aharitra hatramin'ny farany. Miaraba antsika rehetra indray tafahoana somatsara fankahita amin'ny lalazo fandarana izao. Hita daholo ianareo izay manaraka ity fandarana ity izay ankasitrahana isaorana antsika tsiraray avy. Naiza toerana misy anao na ny lavitra indrindra na ny akaiky indrindra dia tononoko mandrakariva ho antsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo mba samy ahenika isan'andro san'andro eo amin'ny fiainantsika. Fampivavaka hatrany an-trano isika mba ahatonga antsika hijoro mandrakariva amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Sandeha ary hiaraka hivavaka isika ankehitriny. Andriamanitra ray eo, tonga amin'ny famaranana ny herinandro fandinihana ny teninao zahay ankehitriny. Misaotra mandrakariva tamin'izay fanataonao tamin'ny lasa, ary azonao iantoka fa mbola hombanay ianao amin'izao avy izao. Satria fantatray fa Andriamanitra tsy miova ianao. Andriamanitra tianao taloha ary mbola tianao androany ary mbola ho tianay ianao mandritra ny mandrakizay. Ianao no ametrahana izao fotoana izao mba hahatonga ny fotoana fitahiana ho an'ny tsiraray avy. Ka raha hianatra izahay dia mamela ny elokay ary aoka ny fanina masina no ampitoerinao antemponay tsiraray avy. Aminaraka Kristina angatana ny vavaka. Amen. Ny tsy ambaratelo ny fombiazana. Tamin'ity herinandro ity dia niresaka tsika ny amin'ny bokin'ny Josatoko voalohany ka nahitantsika fa efa maty Mosesy ary Josoa kosa no ny rain'Andriamanitra andimby azy hitarika ireto vahoaka an'Andriamanitra hita ny eo ny Jordana. Ary tao anatin'izany nanomezan'Andriamanitra ny fampahirezana azy amin'ilay andinina tao tadino amin'ny Josatoko voalohany ka ny andininy fafito izay manao hoe koa mahireza sy mahatanjahatra tsara ianao. Omen'Andriamanitra fampahirezana ny tsiraray avy. Omen'Andriamanitra fampahirezana ianao. Dia izao ny lazain'i amin'ny andininy fadimy. Tsy misy olona janona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao. Fa tahaka ny nombako an'i Mosesy no fombako anao. Tsy andao anao na afoy ianao. Tsy ho an'i Josoa rery izany teny izany. Fa ho anao namako. Ho ahy ihany koa izany. Homba Andriamanitra. Hombanao Andriamanitra. Dia hozy mahireza sy mahatanjah ianao. Dia izao ny toy nefa mba tanteraka ilay tsy ambaratelo ny fahombiazana. Dia hozy koa mahireza tsara sy mahatanjah tsara ianao, hitandremanao anao araka ny lalàna rehetra izay nandidiko anao, nandidiny Mosesy mpanompoka anao. Aza miala aminy na ao amin'ny ankavanana na ao amin'ny ankavia. Aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity boky ny lalàna ity. Ny tsy ambaratelo ny fahombiazana. Hitana zany ony Jordana lehibe izany. Dia ny fanampimentantsika eo anatrehantsika mandrakariva ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy alantsika ny boky lalàna eo amin'ny fiainantsika. Eo ankilantsika mandrakariva ny finoana an'Andriamanitra sy ny fitandremana anodidiny. Dia izao ny toy ny andininy fasivy. Tsy efa nandidy anao va aho, koa mahireza sy mahatanjah ianao, mahaza matahotra na mivadi-po fa momba anao aho o Jehovah. Dia andininy fafolo. Ary Josoa nandidi ny fiekana hoe andeha ary mamaky ny toby ka mandidi ny olona hoe manamboara vatsy ho anareo. Fa raha afaka teloana dia hita ity Jordana ity ianareo ka hiditra sy andova ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra reo ho lova anareo. Mpiara amin'dinika namana. Ny tsy ambaratelo dia ny fametrahana an'i Jehovah eo amin'ny fiainantsika. Manatanteraka ny baiko izay omen'Andriamanitra antsika, mandehana, manamboara, aoka samy miomana ny rehetra satria hitany ity olon'ny Jordana ity. Mila miomana isika ny amin'ny fiverenan'i Jesosy tsy ho ela. Dia namaly an'i Josoa ireo rehetra manao hoe andininy faha 100. Izay rehetra andidinao anay dia ataonay ary izay rehetra nirahanao anay dia alehanay. Mila vahoakan'Andriamanitra mankatoy isika. Mila vahoakan'Andriamanitra manaiky isika. Izao ny lazain'i Jesosy ny aminao, ny amin'ny teny fikasany sy ny amin'ny fampitandremana izay nataony. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao.
mba tsy ho very, fa nomena Zananilahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Tokony ho fanandramana ataontsika ny fanandramana voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra ary mpiara-midinika namana isany. Tokony ho fanandramana ataontsika isan'andro isan'andro ny fivavahana sy ny fandraisana teny fikasany, fanarana ireo fitsipika sy ny fampitandremana izay nomen'Andriamanitra antsika tsirairay avy. Aoko raisina amin'ny finoana ny foto-kevitry ny fahamarinana ary ho tsakotsakoana ho manjary ho isan'ny tena ny tsirairay avy. Raiso ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny fanahintsika ka hamolavola ny fisainantsika ka hampiditra antsika amin'ny fitombona ny toetra amam-panahy mifanaraka amin'Andriamanitra ka fahantsika miomana amin'ilay fitana ny Jordana n'izao fiainana izao. Ombanao any Andriamanitra. Ka raha nahita fambiazana Jesosy, raha nambinina Jesosy teo amin'ny antso nataon'Andriamanitra azy, nahoana moa tsy mba ho ambinina? Nahoana moa tsy mba ahomby amin'ny fiainana andavanandro men'ny tompo ary nahoana ianao tsy ahomby androany? Ombanao any Andriamanitra. Dia zao nytoyny hoe mahireza sy mahatanjay ianao, fa ianao no hampandova ity firenena ity amin'ny tany izay efa nianianako tamin'ny razany homena azy. Koa mahireza sy mahatanja tsara ianao. Atolotao antsika izany fankahirezana izany ilay mpiara-midinika namana. Ka ianao ihany koa anie dia ahita fahombiazana sy fanambinana eo amin'ny fiainana satria nomena antsika tamin'ity herinandro ity ny tsy ambaratelo ny fahombiazana izany dia ny fanatrehan'ny tompo ny fiainanao. Tsy andeha irery ianao raha mpamaky vakina izao fiainana izao, fa hiara-dalana amin'ny Kristy isan'andro isan'andro, ampitombo ny fiarahana aminy sy ny finoana azy. Ombanao anie Andriamanitra misaotra anao tamin'ny fiarahana tamin'ity herinandro ity. Raha sitrapon'Andriamanitra dia manasanao mpitiavana indray hiaraka indrantsika amin'ny herinandro manaraka. Hivavaka raisika tokoa. Andriamanitra rainay any an-danitra, misaotra anao izahay noho ny fitiavanao anay, ka nomenao anay tamin'ity herinandro ity ny tsy ambaratelo ny fahombiazana dia ny fanatrehanao eo amin'ny fiainanay. Fampitomboanay ny finoananao ary fanarahana ireo fitsipika, ireo lalàna izay napetraka teo amin'ny fiainanay. Ampio izay Andriamanitra mba ankatoa anaraka an'izy ireny. Dia mitahiry reto mpiara-midinika amiko reto, ianao anie nijery ny fiainanay tsirairay avy sy izay rehetra mahasoa anay, ny olana eo amin'ny fiainanay dia ianao no irenay hiara-dalana hamanay ireny olana ireny. Aza mahafoy tompo na mahasaraka anay ianao. Aoko tanterahina aminao ny teny fikasana azy nomenao anay, fa hombanay mandrakariva ianao ambara-batonga ny fahataperana izao tontolo izao. Dia mitahiry anay, mitantana anay. Mivavaka tononona sy agnatana aminara Jesosy. Amen.